Manolotra araba tompoko lahy sy tompoko vavy mpanajanga no kahignanao agnaraka ny fampalagna vao hatramin'ny farany eto amin'ny radio antony filazantsara ho amin'ity anio ity. Vehivavy na amby taona mpanao e-recharge sy Orange Money agny amin'ny distrikany Antsiranana Faroe no tratra ny police pirenena tamin'ny alalan'ny fanaovana récupération pison'olo misy Orange Money no nahiditra amponja ny fahatelo ny volana Jolay telo amby roapolo sy roa arivo lasa igny. Fanaovana récupération pison'olo mbola ampiasain'ny tompony fangalagna vola agnatin'io pisy io sy fangatagna vola amin'ireo olona izay miantso no isan'ny ampangagna ity ramatoa ity. Vola magnodidigny agny amin'ny 8 millions FMG no efa azony tamin'ny alalan'ny fanaovana récupération puce izay misy Orange Money sy fangatagna vola amin'ireo olona izay miantso ny numéro izay nataony récupération. Primaire zegny izy mikaiky za zay olo fankahefa raha miasa amin'ny resaka recharge. Ke primaire amizay izy mikaiky za tamin'ny telefôny izy mitady code-naka mitady renseignement-naka jiaby. Ke code volaniko raha code secret ke ino andegna amezako code-naka anao. Ke nifandritrandritra tamizy zay ka fahainy zegny za tsy nahazognony raha igny nifoneny tapany telefôny. Ke telefôny tapany direct naty pisonaka naty za tsy mahay izy naty fa direct nandeha récupéré ko tamin'ny agence Orange. Misy indroeny findra za tsy nerfandreo fa reo nivolagna fa ity récupérena taloha fa récupérena tsy ela fa tsy vitanay eto ke tsy andiko kopy za fa za mbola mieritreritra volanaka andeha volako fo nandeha tamin'ny agence Orange tegna agence be ny nandeha nanampody izy vitanay ndraiky manampody fa izy ity récupérena marina olo. Ke nampodiko amin'izay pisonaka igny voampody naregna vola le vola fa tsy tao vola ka fa tsy tao igny direct ny ranonagna be adresse mail za tamin'ny tany fagnabiafagna zotary biafigny naregna amin'izay le pisonaka marina angala vola le naregna amin'izay na le tanangalana numéro tanangalana vola zegny hitanay izy igny amin'izay naregna kazy tak nipody tantanana zay tamin'ny réveillon créé 26 igny fa récupéreny ka tombarany fa nisy vola récupéreny za amin'izay taratara fa zay mba nivolo taratara nandeha nanampody zigny fa numéro jiaby manotretriky mikaiky za mpisy igny ndraiky fa angatany vola mahazo. Ke agnatin'izy mangataka vola tamin'ny andro arobia io zegny za fa tsy agnatin'ny tragno police to police nivolagna za volegna pisonao fa ketsika takatra atsika ampelantagnana anazy mampiasa piso. Ke izy amin'izay olo haiko rasy renseignement anazy nitanitanavian'olo be ny haiko nitsakaragna takatra izy tamin'ny andro ya tamin'ny primaire kendriky aloha za zegny nantsondro nilaza reo fa hoe mpiasa ny Orange ke nambarandreo zany mombamomba za jiaby ke resy lahatra zegny za fa tegna mpiasa ny Orange mariny ity de nagnambarambara raha maromaro reo zegny za rehefa taprès ndray kofa nangataka code-naka zegny reo tsy namezako de teo zegny nanapandreo le pisonaka de maty amindray le pisonaka rehefa maty pisonaka raiky de misy piso nivangaiko koa zegny tamindreo tamin'ny nampiasainy zanako de zay koa zegny rehefa maty pisonaka tamin'ny daty araiky io de nikaiky 204 zegny za hoe manakory oezaoeza le pisonaka ty fa ohatrany mandeha n'olo jiaby naka zegny tsy mandeha. Rehefa nivolagna izy vonavina alfasa numéro nalefako le numéro rehefa nalefako zay numéro naka mandeha ihany pisonao raha miseho reo ke anao olo voaviny récupéré piso tsy ela io ke fomba karakory ilazanao fa pisonao tsy mandeha izy io fa aminaka ty volaniko le piso koa amizao fotoagna zao io. Rehefa nilaza zigny zegny reo nalaiko le telefôny zanako hoe kahiko le piso nilazaindreo fa mandeha. Rehefa nikahiko izy de tsy tratrantso izy teteteky izy tonga de nandefa message tamin'le numéro nikahiko izy hoe pisonao ty nampiasaiko papako eo izy. Rehefa nampiasaiko izy ty de firy code-nao igny fa za io misy olo andatsika vola aminaka mare gaga za rehefa nanifasan'izy azao manao io azafady volaniko ary message zay zegny nalaiko nicaptureko ao de nisasako azao manao azafady volaniko tamin'andro. Rehefa nagnontoniako izy nivoneny koa le pisonaka raiky nikahiko izy satria misaotra amin'ny agnaranaka koa le piso. Rehefa maty pisonaka jiaby de niazakazaka za nandeha tamin'ny Orange rehefa ndesiko resi jiaby sy ny piso jiaby maty io de mbola mandefa message koa izy amin'ny telefôny hafa de nampizahako Orange teo de za nilaza Orange fa mandeha na police anao magnano déclaration izy ty de
mandeha aty koa ireo magnano fanadedegna mahakasika raha io fa zay miara-miasa dia nandeha tamin'ny polisy za rehefa nandeha tamin'ny polisy amindray za malany fagnahy be izy ty volagny polisy io sady hita koa ireo mbola mandefa message tagnatin'izay rehefa pisinaka amindray nazy loa koa fa tsy nazy loa le codinaka système nataondreo zay na angataka vola amin'olo amindray zegny any olo mikaiky numéro nakay angatingatandreo vola dia numéro tellement zegny amindray ny rahandreo nandatsagna vola ary misy olo telo zany nandatsaka vola tamin'ny numéro nalefandreo ke rehefa taty tapres amindray za tsisy raha haiko samarako tsy nahazo rabe reo fa nirécupérena le pisinaka efa nipody taminaka le pisy dia avy amindray message hoe karakory ma ivolanay igny mbena amindray anao magnapody fa anao nivolagna fa une semaine fo farany ngany fagnahy za hoe afamba karakory ma nandatsanao hazala tamin'ny daty karaha zao hoe anao nandatsika nivola fa narary na miagna volaky izy io nafa nivadiky dia nany fagnahy zegny za hoe naregny zigny ka nikoragna tamindreo lasa tsy nagnety zegny le olo nandatsika vola satria efa nalatsika andreo taminaka reo ke reo tsy nahay le pisinaka nisy problème fa sambarindreo za ihany nampiasa izy nefa tsy za zegny nampiasa izy fa olo hafa ke zay na iny akinikanao volagninreo ke anao ndraiky lasa nivady koa mety ty tapres tao reo ny famotorana nataon'ny polisy-pirenena sy ny fitsaragna ambaratonga voalohany eto tapitaragnana ny Antsiranana dia fantatra fa ny vadiny sy ny olona roa izay mbola miasa ao amin'ny Orange no voarohirohy ho piretsikomakomba amin'ity ramatoa 20 taona ity. Noho izany dia nahitatra ponja vonjimaika izy efatra piretsikomakomba amin'ny fanaovana ity asa ratsy ity. Eo amizay fandriampahalemagna izay hatrany tratran'ny gendarmerie-pirenena ilay lehilahy mpamerokeloka sy mpandrava olo eto tapitaragnana ny Antsiranana izay natotra ny fitsaragna omaly fahatelo ny volana Jolay 2024. Tovolana anankiray koa efa ikoizana efa mpamerokeloka voasambotra ampiasana fandravahana ity. Izy ity moa dia 20 taona dia misy mpitory anankiroa koa nefa tonga ato amin'ny commissaire central zany nametraka ny fitoriana dia anankiray zazalahy 20 taona no ravainy andro hariva narainy avy afara to dia nitsotomy ny fiday dia anankiray olona zatovolahy 20 taona koa olona miaran'izay fandravana zay izy moa zany misy nahalala ny mombamomba azy dia tsy sarotra no samborana anazy dia atolotra ny fitsarana koa izy io dia mitovy amin'le fanentanana toy ihany raha misy ny za hoe iaran'za ohatrohatry zay nareo dia aza misalasala manatoka teny commissaire satria hatreto efa maromaro ihany zay telefone voarécupérena zay efa mihoatra ny zato hatreto ka aza misalasala manao fanametraka fitoriana fa misy ny fiaraha-miasa matotra ko tambajotra serasera serasera miresaka réquisition io tsy maintsy maro mihita. Pejiny fanabeazana no andehano antsika ny fampalambavao amin'ity anio ity dia ny fizotra ny fanadinana BEPC ato amin'ny faritra Diana. Mizotra ampilaminana ny fanadinam-panjakana BEPC ato agnatin'ny faritra Diana raha nitatitra nataony talempatra ny fanabeazam-pirenena. Zaza agny amin'ny 900 sy 940 sy iray aligny no voasoratra agnarana hiatrika ity fanadinam-panjakana BEPC izay efa natomboka omaly fahatelo ny volana Jolay 2024 ka ny 270 amin'ny zato sy 200 sy iray aligny no tonga ary 420 sy 700 kosa no tsy tonga na tamin'ny fanomboagna ary tamin'ity andro faharoa ity. Antsika mikoragna zoma mizotra araka tokony izy ampilaminagna ny fanadinam-panjakana BEPC ato amin'ny faritra Diana ary tsy tara amin'ny fotoagna ny fagnanaovagna ny dingana jiaby zegny na ny présence ny fampidirana mpianatra ao agnatin'ny salle d'examen na ny ireo secrétariat surveillant rehetra zegny tegna hoe nanegny favognosany ary tsisy hoe olagna dinidiniky amin'izay fampandianana ny fanadinam-panjakana ato amin'ny faritra misy atsika. Raha hoan'ny faritra Diana manokana dia 20 taona no zokiny indrindra ary 10 taona kosa no zanany indrindra izay niatrika ny fanadinam-panjakana BEPC tamin'ity taom-pianarana ity. Iny koa tompoko lahy sy tompoko vavy no azonareo sanao tamin'ity anio ity magnano veloma ho amin'ny magnaraka indray veloma tompoko.